Fa tsy nomen'ny prefektiora de polisy alalana hanatanteraka hetsika etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina ny antoko hetsika izay entindreo antoko hamerenana indray ny fankalazana sy ny fanamarihana ny 15 taona ny jorony izay tokony notanterahana ny 9 ny volana Jolay lasa teo izay tsy tontosa izay fanadihadiny. Tsy nomen'ny prefektiora ny polisy alalana hanatanteraka ny hetsika etsy amin'ny kianjaben'ny Mahamasina ny antoko androany dia nisafidy ny tsy aneo hevitra ny teo anivon'ny prefektiora de polisy sy ny antoko raha natanina mikasika fandavana ny sy ny hetsika ny io kosa i Me Willy Razafinjatovo izay mpisolo vava ny commune Antananarivo renivohitra dia toy izao ny valiteny noentiny. Niza hoe anao fety anao fahatsiarovana fotoana naterahana sy na amin'ny resaka politika zany na hoe société ndray kosa hoe fahatsiarovana fotsiny tsotra ohatran'izao ka tsy misy eritreritra hoe anaovana etiketika akoatrany hoe fahatsiarovana zay dia tokony homeny tsy tokony mba ratsy an'izany satria fivavahana fandindizana memezana fisotrosotrona hoe zava-pisotro satria zareo koa manko mpanao ronono dia sotro ronono tsy tokony mba ratsy an'izany fa fiheverako alezy fotsiny dia hoe ohatran'ny faharatsy-panahy fotsiny je t'aime pas hoe satria enao zao dia tsy tiako enao dia tsy meko an'izao zay mbola naveriko foana satria maninona moa hatramin'izay ny tsy namena fa ny asvepa izety daviny dia mahazo fonda zany hoe misy fanavakavahana zany misy gasy ambony misy gasy ambany misy gasy mahazo manao zao misy gasy manao zao ka fieritreretako mba ampifakatetsika malagasy oka ifanady sy fakatia dia zay atao amin'ny anankiray mba ataova amin'ny anankiray fa azo asiana tombo sy ala na hoe tiako tsy tiako ka raha ohatra zany tanina zany izy tamin'ny voalohany efa nekely prefektiora iny nanaiky iny zavatra io zany hoe iny zany le hoe miaingy amin'iny zany c'est vraiment la priorité des priorités dia rehefa avy eo zany misy fieritreretana hoe resaka politika amin'izay dia hoe lavina. Momba ny fitoriana izay napetraky ny commune Antananarivo renivohitra mikasika ny fanesorana ny fitaovana sy fanakanana ny mpiasan'ny commune tsy niditra atao amin'ny kianjaben'ny Mahamasina tamin'ny 9 sy 7 Jolay dia nilaza ny Me Willy Razafinjatovo fa efa voapetraka ny fitoriana miandry ny fanatanterahana fanadihadiny izy ireo ankehitriny.